miaravanao tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara azy tamin'ny zana-bolana tamin'ity androany ity malefaka tanteraka ny tsiokany varatra azy ary tsy maro toerana ny abaka ho an'ny avoatany sy ny tapany atsimon'ny nosy noho ny fisiany raona hitantsika mitoetra ato atsimon'ny Madagasikara sy atsimon'ny nosy ravavy la Réunion sy Maurice ary misy ihany koa ny renirano vaovao izay andrasana ary tombanana mitoetra na mandalo any atsimon'ny Madagasikara any izay any amin'ny faraparany herinandro anisany mbola avitry ny toetry ny andro ao anatin'izay zany dia mbola ny avaratraza malefaka hatrany no mahazo vahana ary andrafitry ny toetry ny androntsika. Ny maripana kosa somary mangatsika ny andro amin'ny maraina indrindra ho an'ny avoatany ary koa manakaiky an'ireo toerana izay mety ahitana zavona satria dia mahazo vahana hatrany moa izay zavona zay indraindray ho anna toerana sasany amin'ny atitan'ny Madagasikara. Raha ny toetry ny androntsika no jerena amin'ny Tsipriana ho an'ny rapitso vao maraina misy ny zavona mitsotoko ho an'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara, ny atitan'ny Madagasikara indrindra ho an'ny avoatany ary ny atitan'ny faritra atsimo andrefana sy ny faritry menabe mety mbola mandraondraona kosa ny andro ho an'ny faritra nosy sy androy ary ny faritra ambony moa dia ny masoandro ny bahatoerana ary aoriany zavona ihany koa dia anjaka ny masoandro ho an'ny rapitso tolakandro misy ny orana tandrivindraona izay mety hitoetra any amin'ny faritra vatovavy fitovonany atsimo atsinanana mandraona kosa ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny avoatany ary mety andraona ihany koa ny andro ho an'ny faritry diana indrindra moa any amin'ny distrika Anambanja sy Ambilobe any ny ambony mandraona vitsina ny masoandro hatrany no ibahatoerana raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny rapitso alarobia izay miakatra ny maripana raha ho an'ny faritry matsiatra ambony satria dia mety hiakatra hatrany amin'ny 20 degré celsius izay andro ny rapitso ho an'ny tapany atsimo Madagasikara iray manontolo ihany koa dia manodidina an'izay 20 degré celsius izay fa ny ambany indrindra hitantsika mety hatrany amin'ny 20 degré celsius ho an'ny distrika ny rano irany na any amin'ny faritry Orombe iny. Ny any amin'ny faritra Atsinanana kosa indray 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana ambony indrindra ary 30 degré celsius ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritry Betsiboka. Ny toetry ny androntsika ho an'ny alakamisy mbola mitoetra hatrany ny zavona vao maraina ho an'ny atitan'ny Madagasikara somary misy tsokotoko moa izay amin'ny ankapobeny fa aoriany zavona kosa dia ibalika ny masoandro toy ny faritra sisa fa ny tapakandro arivan'ny alakamisy kosa dia mety hisy ny orana tandrivindraona ho an'ny faritra loatra mangoro, ny faritra Atsinanana, Vatovavy sy fitovonany ary ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana mety ahitana izay tandrivindraona izay ihany koa ny tapakandro arivana ny alina, any Nosy-be, Mbanja, Ambilobe sy Analalava ny ambiny moa araky ny fandraisana teo dia mijanona ho maina hatrany ny andro raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alakamisy izay mbola somary mafana hatrany aloha amin'ny ankapobeny ho an'ny avoatany satria 20 ka hatramin'ny 17 degré celsius ary ny maripana ambany indrindra kosa dia somary mbola milatsaka hatrany izay ho an'ny faritry Orombe iny manodidina ny 20 degré celsius moa ny vinavina ao anatin'izay. Ho an'ny faritra Atsinanana kosa indray 17 ka hatramin'ny 30 degré celsius ary 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ny maripana vo vinavina ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Ny toetry ny androntsika izoma maina tanteraka ny andro amin'ny ankapobeny na dia somary olonovandraona indraindray ny ilany Atsinanana avoatany sy ny faritra Atsinanana, Vatovavy ary ny faritra Sava, Ambatsoa sy ny faritry Diana. Ny maripana vo vinavina amin'izay andro ny zoma izay manodidina ny 15 ka hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny avoatany ary manodidina ny 17 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ho an'ny faritra Atsinanana. Ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius izay hitantsika mitoetra any amin'ny tapany avaratra andrefana moa izay maripana mafana indrindra izay raha ny andro ny zoma izay hatrany. Dia izay ny météo tamin'ity an'io ty ary rapitso iray fotoana manaraka veloma to.